na ame fitenenana le miarahabatsika izay mihaino mivantana amin'izao tolatolan-kandro zao mariako kely fa secrétaire général ny syndicat ny mpanao gazety ny tena fa mpanao politika ihany koa satria mitarika antoko politika zany hoe mitondra katikety maromaro kely mijoro eto androany fanohanana n'izay tolon'ny mpiasa zay fanohanana n'izay hetsika ataon'ny mpiasa izay hetsika syndikaly ataon'ny mpiasa izay satria mahatsapa fa mbola tsy mety ny zavatra iainana amin'izao fotoana izao tena marina mitotongana le tontolon'ny asa amin'ny ankapobeny azidy izay manohana izay mety hoe za tena korery tsy midika ninina miaraka amin'ny mpiaradia izay entana ihany koa tongeto fa tsy dia tena ilay atao hoe isa loatra angamba ny zava-dehibe hoe za lalatiana za rery fa ny symbole zay angamba no asika metrahana azy ny marque zay hoe fahatongavanao zay dikan'izay fahavonona ny fahasahina mijoro ihany koa tsy fanekena n'izao zavatra misy izao ngamba ndra kasa isika ny sora-bavetibetsaka mitranga dia hoe tsy fanekena ny resaka kolikoly izay tena mamotika ny tontolon'ny asa io mamotika misy moa zany le tontolon'ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny fanehoana ihany koa fa tsy manaiky an'izay kolikoly izay zahay na ny ao anatin'ny antokonay na amin'izay kaskety mampanao gazety zay mazava ho azy efa niady tamin'izay foana na ihany koa masyndicaliste dia tsy afaka ny anaiky an'izany resaka kolikoly izany izay manjaka dikan'izany mampiray-feo tanteraka ary mijoro miaraka manohana hetsika ataon'ny mpiasa izay ary mankahery ny mpiasa rehetra ao anatin'izao fetin'ny asa izao fa tsy moramora le tolona zay atao tena marina ohatrany hoe tsy mihaino ny fitondram-panjakana tsy mihaino mihitsy satria ohatra n'ilay fitondram-panjakana nefa ny everiko fa raha mahita izao amaroany olona izao dia misy afatra lehibe izay everiko fa tokony ho safita hoe vonona le mpiasa malagasy hiady mizoany hiady an'le atao hoe justice sociale na rary ny ara-sosialy zay tokony adivany mpiasa rehetra ary aminay antoko rezamna zay antoko amin'ny hery ankavia social-démocrate dia miady ho an'izany ihany koa ka izany hoe zay foto-kevitra na valeur sotoavina isorona rehetra izay no antony mahatonga eto androany raha ny tantaratra manoloana n'ireny zava-misy eto amin'ny fireneneny na mahasoa lalatiana ara-tolazava hita ihany fa tena vohisakisaka ny syndicat eto Madagasikara manana ny lanjany ihany be izy ireo manoloana an'izay nahoana ny mety hoe azo ambara ny fandraisana ndraikitra ny fanjakana koa manoloana ny fitakiana maro samihafa hatramin'izay moa ohatrany hoe lasanga ny fitondram-panjakana zay nifandimy ho adversaire na fahavalo foana ny nampifanandrina foana syndicaliste izay mbola anisany edivana ny zavatra hita atao anatin'ity fitondram-panjakana ity vao maika ny hemotra izay azo eo anivon'izay hoe tolona syndicale zay izay ny zavatra mbola tsy azo ekena ary izay no anehoana ihany koa ny firaisan-kina amin'ireo syndicaliste ny air Madagasikara syndicaliste ny Jirama syndicaliste eo anivon'ny fampianatra eo anivon'ny fetry ny asa maro isan-karazany dia lasa ohatrany hoe tratranandro izay fanindrena rehefa mijoro miaro an'izay tombotsoany le corps na le sehatra arovany izay everiko fa tsy mitondra ary ny tantara angena nampirofan'izany ny syndicat amin'ny ankapobeny tokony hoe pilier zany na andry amin'izay resaka fampandrosoana izay ary tokony hoe ianteran'ny fanjakana raha ao anatin'izay aza-fampandrosoana ataony fa ny antsika mifanohitra amin'izay lasa potehana zany amin'ny endrika maro samihafa izay tolona syndicale izay sy le hoe ataontsika hoe fitsiny le syndicat mihitsy amin'ny ankapobeny azy izay tsy azo kely ary nyvevery fa mifahatongavan'ila maro be ihany ohatran'izao manapirofo ihany koa fa efa conscient manomboka mahatrapan'izay ny malagasy mahatsara ihany koa fa tsy azo atao tsinitsinina izay syndicat izay ny fitondram-panjakana jeranao tsinitsinina ny syndicat fantasika ny hafarany eo amin'ny sehatry ny tantara everiko fa tsy amerina n'izany adalàna na tsona izany fitondram-panjakana misy amin'izao fotoana izao olona maro mitonga ety alarbe amin'izao fotoana izao mirahina amin'izay fanamarihana ny sehatry ny fankalazana ny fetin'ny asa izay misy ihany koa nefa ireo maniry no tonga saingy ny antony maro samihafa mety hoe manjoy atsika ihany koa any an-trano amin'ny toerana rehetra izay misy azany mety misy ve ny hafatra manokana ampitainao ho an'ny mpiasa malagasy ho fanehoana izay hoe firaisan-kina izay koa ny ady ny fanohizana ny tolona ho amin'ny fanandrasana ny sehatry ny asa eto za ty ametraka amin'ny ankapobeny fotsiny hoe izany tolona syndicale zany matoa zany mitsanganety reto mpiasa rehetrarehetra mety misy mpiasa ihany koa mety misy tanora mety mbola misy mitady asa fa matoa tonga eto amin'ity androany ity dia mahatsapa hoe misy zavatra tsy tokony mbola andrinanao misy tolona mbola mila atao ao ary misy indrindraindrina fijoroana mila aseho satria tsy mbola mety zao toetra raha izao
marina fa mety hoe misy ny roa tonga nefa tsy tonga misy ihany koa nefa mety mbola tsy resy lahatra izay antefany zao antsoko zao hoe aza manao vaindrala tsy marary so dia mieritreritra izy tika fa hoe ny fipetratsika any an-trano any satria mety tsy mahakasikatsika mivantana ny problème ny zone franche ohatra na ny problème ny piasa any anatiny eo anasa madinika samihafa salansalany any na ny problème mampiasa na amin'ireny orinasa lehibe ireny aza industrie samihafa eny aza na ihany koa mety hoe ny olany piasa amin'ny resaka ataontsika hoe piasa fanjakana zany amin'ny ankabeny na ny fonctionnaire ihany koa mety sy mahakasika anao zay fa za miteny hoe izay mitabetsy lany mamba izany hoe ny fivondronany be sy ny maro anatina tolo anankiray ny mampahomby ny tolona izay atao mety miraviravin-tanana ihany koa nefa ny olona satria hoe ny tolona foana nge teto nitsangana foana nge fa nitondra inona ka satria le izy izay le tsy firaisankinatsika izay ny mbola mahatonga n'le mpitondra iray mifandimby mahavita manitsakitsaka n'izay akina nde ataontsika hoe zavatra azo nandritra ny tolona izay fa ny afahanao miaro ny tenanao miaro ny fiarahamonina miaro ny manodidina anao dia ny fijoroanao ihany ka mevelo fa tsy adala ireto olona be da be tonga eto reto androany mba hitondra ataontsika hoe afatra tsara ho an'ilay mety mbola misalasala na ho an'izay mety mbola tsy resy lahatra ihany koa hoe ty tolona iaraha-manana ho an'ny fanatsarana ny fiainan'ny piasa ho an'ny fanatsarana ny fiainan'ny firenena amin'ny ankabeny aza vela ho an'ny olona hafa fa anao ihany koa zany tolona izany ary ny fahombiazana rehefa avy eo ange iaraha miboky noho izany dia tokony iarahana manao le tolona makasitraka anao raha matoa lalatsiana kotondrazafy any tondra ny heviny izy sy ny faneokena mahakasika izay adiany ihany koa firaisankinany amin'ny reto olona tonga piasa narahina ety amin'ny kianjana larobe izay fetera kotondrasoa mbola isy mivantana ihany moa izay anome afony izay fanamariana ity fety ny asa ity izay ary mariana amin'izao ora itenena atsika zao dia efa tena tsy hoe fiolona tanteraka toeky amin'ny kianjana larobe ny misy atrany ireo olona avy eny amin'ny vavahady lehibe eny mirahina amin'ireto syndika maro dia maro izay efa tonga ety amin'ny kianjana larobe izay amin'izao fotoana izao